Manonona ny shalom amintsika rehetra. Ny zavatra ho zaraiko amintsika androany dia fohy dia fohy. Ilazako amintsika fa hoe misy fanaratsy avo lenta be mihitsy miasa eto amin'ny firenena malagasy. Baiboly efa mpafantatra antsika an'izay hoe ity amin'izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Fa plus précisément eto Madagasikara mamalagasy anah no anairako ny saintsika. Maninona no miteny fa misy fanahy avo lenta be mihitsy manapaka sy mampahory eto Madagasikara. Omaly maraina dia nisy fatim-behivavy hitan'ny fokon'olona teny Faravohitra, Mangarivotra. Dia io fatim-behivavy io efa tsy nisy lohantsony. Averiko tsara fa avo lenta be mihitsy ny fanaratsy miasa eto Madagasikara. Efa nisy fotoana isika nitondra fanazavana ny amin'io resaka fanapahan-doha io. Tsy izay ihany fa tany amin'iny faritry Lakaka iny, tany Andohany Lakaka, faritry Sakara iny dia nisy 5 lahy tratra. Ireo 5 lahy ireo dia voarohirohy fa mpanao afera na halatra voamaso. Ary rehefa natao ny ankety, rehefa nataon'ny gendarmerie misahana ny faritry Andohany Lakaka izany ny fanadihadiana, dia nidévoiler information tahaka izao izy ireo hoe 100 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny vidin'ny voamaso iray. Vola izany, vola izany, mamona be mihitsy, Dieu de mamona. Averiko ihany fa tena efa avo lenta be mihitsy amin'ny fanaratsy miasa sy manapaka mampahory miara-miasa ao anatin'ny tontolon'ny mamona sy ny contexte hoe devoly tsoavy raha tsy hamono andrava andringana angalatra voamaso anapadoha sy ny sisa rehetra. Avo lenta be mihitsy ilay fanaratsy miasa eto Madagasikara. Efesianina 4:9 io ilay fanahy efa tonga manapaka eto Madagasikara. Nisy fotoana izy io tany Nigeria, Boko Haram, décapitation, fanapahan-doha resaka eto sy ny sisa be da be. Nisy fotoana izy io tany faritry Moyen-Orient iny tadidinareo ilay tamin'ny vanim-potoana ny resaka Daesh, nalaza be mihitsy ry zareo fanatika amina antokom-pinoana anankiray. Fa tao ambadik'izay dia nisy firehana politika, zay mahadanger an'ity resaka politika ity. Fampitohy daholo zany zavatra resantsika izany. Ary amintsika miresaka izao dia misy rivotra politika mitsoka ihany koa eto Madagasikara. Mizara indisy fotsiny ary mampafantatra antsika ny zavatra misy. Averiko farany fa tena efa avo lenta be sy ambony be mihitsy ilay fanaratsy miasa eto Madagasikara. Ilay Efesianina 4:9 moa dia tsy iza fa manondra n'ilay mpanjaka an'izao fahamaizina izao, ilay fanaratsy eny amin'ny rivotra, ennemi invisible. Ka ho antsika mieritreritra hitady échappatoire na hoe mieritreritra hoe ametraka planina matipaika sy ny sisa rehetra, maninona no tsy tratra mihitsy ny atidoha ao ambadiky ireny halatra voamaso sy ny sisa be da be fanapahan-doha sy ny zavatra ohatr'izany reny. Satria Efesianina 4:9 io mamaly azy avo lenta be mihitsy ilay fanaratsy eny amin'ny rivotra, ilay ennemi invisible, mpaniraka ao ambadiky ireo mpikirakira an'io fampahoriana io. Dia amarana koa azy hoe olotra ny ahoana moa zany mahavita ny paye voamaso anankiray, mahavita mandovola 100 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa. Anarako ny sainao fotsiny ao anatin'izany efera izany. Mpangalatra gana ve? Mpangalatra mangahazo ve? Mpangalatra vomanga ve?
sa mpangalatra rakitra mpihinan-drakitra mpihinana mpahafolo-karena averiko farany fa fanaratsy Efesianina toko fahenina andininy fahafolo eny amin'ny rivotra eny ami invisible mpanjakan'izao fahamaizinana izao resaka principauté devoly enjana be mihitsy no efa mahazo toerana eto amin'ny firenena ary efa manana ny fahefany ao anatin'ny fiaraha-miasa matipaika mampiaina any zavatra misy aza iresantsika eto. Ampahirezako anao dia eto ambavaka ny tenanao mahireza mivavaka, eto ambavaka ny ankonanao tonono ambavaka ny fianakavianao. Mirary soa.